latabatra amin'ny tompo amin'ity anio ity. Iomanantsika ny salamo fiderana 5:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fiderana 5:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Ny fanekempinoana apostolika laharana voalohany riavako no anambarantsika ny finoana an'Andriamanitra. Ny dekona sokajy matoko no manatanteraka ny anjara fanompoana amin'ity anio ity. Ny eo amin'ny fitendrena zava-maneno, Andriamatoa Razafindranotoanina Herniaina izay zanak'ampelezan'ny fiangonana. Ampitombona aminareo mandrakariva ny ariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andesika riavako hitsangana, hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Ny salamo 5:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito no vakitsika. Rehefa dia ny hira voalahatra eny amin'ny fafana ary tsy mipetraka ny fiangonana raha tsy efa vita ny vavaka. Andesika hiariventy amin'ny mpanao salamo manao hoe: anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hiderana indrindra. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenenin'ny olona, ary fahalehibiazanao no lazaiko. Hanonona ny fahatsarovana ny haben'ny fahatsarana izy sy hioby ny fahamarinanao. Amen.
Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masino, misaotra anao izay no ny fitiavan-dehibe, ny fitantananao ny fiainan'ny fiangonana, ny fombanao ny kristianina, ka azoanay indray miseho eto anatrianao anio amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Andriamanitra Tompo rainay eo, isaoranay ianao fa anio tokoa no anaterana ny voka-dehibe ny fiangonana, nandritra izay fikatonan'ny fiangonana tao anatiny ady natrehina tamin'ny valanaretina Covid-19. Andriamanitra Tomponay eo, ianao no tompony fandaminana rehetra ka tanteraka sy atao anio ny voka-dehibe ny fiangonana. Irinay ianao Andriamanitra hameno anay, irinay fa ianao masina mba anjaka hitoetra ty anatinay, ka amin'ny alalan'izao fanompo-pivavahana izao ataovy tafahoana aminao ny fiangonana, ho voko zava-tsoa avy amin'ny anaranao. Dia nivavakay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako. Enoy ampanajana ry havako ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ho ny Tompo. Ary nandreny feon'ny Tompo aho nanao hoe, iza no iraiko, ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao, nity aho, irao aho. Fa maro no antsoina, fa vitsy no fitiana. Sambatra ny maitsy lalana, izay mandeha araka lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavimbelo, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko andeha anatona ny Tompo ifona sy ibebaka, vavaka sika ry havako. Ry Andriamanitra Tompo rainay izay ny an-danitro, manoloana ny sitraponao, mahatsiaro menatra indrindra izay, tsy sakory mitraka ny lanitra, mijery ny fahalebiazanao. Andriamanitra Tomponay eo, mifona aminao izahay, mamindrafo aminay, mamela ny elokay, fa matoky sy mino izay, fa Andriamanitra efa tianay mieloha ianao, izay mieloha ny fitiavanay ianao. Ko dia eo anatrihan'ny fibebahana marina izay nantirinay teo anatrihanao Andriamanitra, dia Andriamanitra efa niaino anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no novanay mivavakay. Amen.
raisoa eo am-pitsanganana revako malala ny teny manambara famelan-keloka atolotry ny tompo ho atsika sangana ny fiangonana. Hoy ny tompo, ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia izy sisa afaka arak'izay voalazan'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarina amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo koa ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny mino voavela eloko ary havako dia samy manambara ny finoany ampahabe maso eo anatrehan'Andriamanitra. Andetsika ary havako anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apostolika laharana voalohany. Manao hoe, mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina. Maty ka nalevina, nitantana ny fiainantsitany, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka avy an'Andriamanitra iray tsy toa. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambon'olo masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaha sy ny asan'ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ny raharaha dia hanao ny tatitra ara-bolana eo amin'ny fandraharana, ary aorian'izay dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharahantsika. Taratasy avy amin'ny foibe FJKM. Noho ny amin'ny vanim-potoana lehibe izay ho lalovan'ny fiangonana misy antsika, dia ny fiatrehana ny fivoren'ny synode lehibe FJKM izay ho tanterahana any Sambava ny 12 ka hatramin'ny 18 aogositra ho avy izao, dia mahatsiaro ny teny soratra masina manao hoe, ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:35. Dia miantso antsika isam-pitandremana, ny isam-pianakaviana, eny ny tsirairay, mba samy mitondram-bavaka izany fivoriana masina sy lehibe izany, mba ho eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina
sy ho tanteraka araka ny sitrampon'Andriamanitra tokoa. Fa io tokoa ny nambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ry rahalahy mivavah ho anay mba handehanan'ny tenin'ny tompo faingana ho ankalazana toy ny aminareo. Tesaloniana faharoa toko 7:1. Sampana mpanazava stily foibe. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa afaka mankalaza ny 10 taona mahampitandrina ny mpanompony dia nytony Sympathie foibe Randriamanantena Soul Jean-Jacques Séraphin Jones mpitandrina ny sabotsy 17 Jolay 2024 ao amin'ny FJKM Ndravanga fivavahana manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Koa fifaliana ho anay komitin'ny fankalazana miaraka amin'ny birao foibe Sympathie ny manasa ny fiangonana manontolo ny sampana sy ny sampanasa velona eo amin'ny fiangonana izay tarihan'ny ray aman-dren'ny mpitandrina hiara ifanotrona amin'izany fotoana izany ho voninahitra ilay tompon'ny fiantsoana ary sika mpanazava stily dia hanao ny fanamiana sokoty amin'io fotoana io. Ny andindin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandarana. Taratasy voaray eto amin'ny fiangonantsika sokajy maharitra. Antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny sokajy maharitra fa isy ny fivoriana fanomanam-panahy ny 10 Jolay 2024 amin'ny 10 ora izay atao ao amin'ny Akany Ralbert Daniel. Avy amin'ny antoko-pihira Mbavadimitafo. Ny famerenan-kira dia mitohy sy miverina indray ary izany dia ho tanterahana isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Fifaliana ho an'ny voameran'ny fanisana ny mampandre ny rehetra fa miverina ny fikarakarana sy fanavaozana ny karatry ny mpandray isaky ny alady voalohany sy fahatelo. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera amin'ny tokotany atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny sampana AFF Ambavahadimintafo. Antsoina isika birao AFF ho tonga ivory handinika ny hanohizana ny asa sy ny fandaharana asa vaovao taorin'izay hamena ara-pahasalamana izay tsy nafahantsika nandotoisa izany izay efa nosoritana. Izany dia atao ny asabotsy 10 Jolay amin'ny 7 ora ao amin'ny Akany Ralbert. Avy amin'ny sampanasa AFF ihany antsoina isika AFF, birao AFF, komita AFF, misy ireo solotena tsampana, velona rehetra ao amin'ny fitandremana, ny mpiofana ary ny fiangonana manontolo ho tonga hanatrika ny fivoriana ho tanterahana ny alahady fa 12 Jolay 2024 amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny Akany Ralbert. Zava-dehibe no dinihana amin'ny fanapahan-kevitra hitondrana ny fandaharana asa sy tafika masina ary ireo asa miandry ny AFF na ao anatiny na ivelany rehefa nisy ny fahasamponana noho ny amena ara-pahasalamana efa orotaona lasa zao. Avy amin'ny AFA. Mivory ny mpiandraikitra sy ny MM anio ariva amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Ny ankizy kosa dia ho tonga amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny STA. Ny fanadinana sekolalady dia ho tanterahana amin'ireto daty manaraka ireto. Ny kilasy fahaenina, fahafito, fahavalo dia ho tanterahana ny 1 Jolay eny amin'ny Jules Ferry amin'ny 7 ora sasany. Iangaviana ny mpampianatra mba samy hanaraka ny mpianany avy ary mba ho tonga amin'ny 7 sy fahefany. Ny kilasy voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy ary ny fahasivy sy ny sekoly olon-dehibe kosa dia ny 15 Jolay no hanao ny fanadinana eto am-piangonana amin'ny 9 ora maraina. Avy amin'ny firaisan'ny dekona sy ny loholona. Ho tanterahana ny alahady 15 Jolay 2024 ny fanirahana ireo mpitandrina sy mpampianatra nahavita ny fiofanana tamin'ity taona
220 ity, izay atao ao amin'ny sehatra maitso na tsaramanitra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Koa miantso solotena 20 isam-pitandremana izay hanaty sy anisan'ny rakitra amin'io fotoana io. Ty izao ny fandaminana. Ny asabotsy 24 jolay amin'ny 7 ora maraina, ny fandraisana, ny dinidinika sy ny fandaminana ary eny amin'ny atsaramanitra izany. Ny alahady 15 jolay kosa amin'ny 2 ora sasany, ny fahatongavana eny Antsaramanitra miaraka amin'ny fanaminy loholona sy ny dekona. Aoka ho mari-potoana isika rehetra. Ilazana koa isika riavana fa tonga ny mana izay amin'ny vidiny 3,000 ariary eo tokotany andrefana no ahitantsika izany. Fanasana. Ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fikambanan'ny Masera, Fiaraha-miainam-bavaka, Mamre FJKM, ny mpanolontsaina ary ny ray aman-dreny 4 mirahavavy dia faly manasa nareo hidera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fanokanana ho Masera ny Rafaramalala Kristine, Razazaroavana Pierrette, Ramily Sodina Raymond Elisa ary Randriananary Mina Felaniony amin'ny asabotsy fa 14 jolay amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny FJKM Ambavadin'ny Tafo. Dia toy izay ireo raharahan'ny fiangonantsika riavana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia tonga anao firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy alehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesisy 12:2. Izany teny faneva ny fetim-bokatra androany izany riavana, ny arabanay ao amin'ny fandrarana ny vola antsika mianakavy nahatratra ity alahady 4 ny volana Jolay ity. Toy izao ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana tamin'iny volana Jona lasa teo iny. Eo amin'ny miditra 10,135,100 ariary. Eo amin'ny mivoaka kosa 4,959,348 ariary 2. Manatombo izany ny miditra, ary efa tambatra izany tamin'ny antanana tamin'ny faran'ny volana Mai dia 23,889,973 ariary 5 ny volan-tanana tamin'ny faran'ny volana Jona lasa teo. Ao anatin'izany dia 9,777,316 ariary 55 ny fampandehanan-draharaha. Ny tsara ho fantatra tamin'iny volana Jona iny dia nisy isika no efa nandrotsaka ny anjara fetim-bokatra ka nahatratra 1,10,000 ariary no efa voaray. Efa navoaka ho antsika ihany koa ny atra enim-bolana voalohany. Eo amin'ny miditra 68,55,612 ariary 33, ary miohatra amin'ny vina izany dia 2,30,100. Eo amin'ny mivoaka kosa 44,165,639 ariary 28, izay mitotaly 20,100 raha miohatra amin'ny vina ho an'ity taona 2024 ity. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay enim-bolana voalohany izay, ary dia matoky azy ny amin'ny enim-bolana faharoa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitanao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Izany teny fanomezatoky nomen'ny Tompoandriamanitra any Abrahama, rainy mino zany riavako ny fampahalavantsika, notahin'ny Tompo manokana mahatratra ity alahady 4 ny volana Jolay. Alahady miavaka loatra satria fetim-bokatra, ilay fotoana lehibe irahan'izay rehetra no beaziny sy ny tezainy, mivavaka eto amin'ny FJKM Ambavadin'ny Tafo, miaona amin'ny Tompo, fanatry tafo sika rehetra, fa indrindra
mitondram-bavaka ny asan'Andriamanitra sy mifanorontanana amin'ny fahataterahana an'izany. Ka dia indesika ry havana hitehaka aloha tratran'izany fotoan-dehibe izany. Fampiarahapitsika na ho anareo izay ny tokantrano na itsika miara-mivavaka eto satria maro ny naniry eo amin'ny toeranao io ry havako. Fa izaho sy ianao no tahin'ny Tompo. Afaka miara-manome voninahitra azy amin'izao fetim-bokatra izao. Itsika moa ny fety tsy tahaka ny fety mahazatra andavanandro, fa ny fety kristianina, ny fety ny fiangonana, dia ny fahatserovana fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra dia ho anilan'ny Tompo Andriamanitra ary momba azy sy manampy azy mandrakariva. Ka na io ary havana izay mety tebiteby any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny asa mandrarasy ny fianarana rehetrarehetra, indrindra no ny vokatra ny valana retina dia matokian'Andriamanitra. Fa eo anilanao mandrakariva izy. Ary ombanao tsy amin'izao fotoana sarotra izao ihany, fa mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho antsika eto toerana izany, na ho anareo any an-tokantrano sy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra, tsarovy fa manerana izao rehetra izao ny Tompo Andriamantsika. Dia samy mahereza ry havako ary mifampivavaka mandrakariva isika amin'ny asan'ny fiangonana sy amin'ny fiainantsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Arak'izay nambarantsika ry havana dia fotoan-dehibe ho antsika tokoa ty anio ity. Isaorantsika n'Andriamanitra izany. Tsarovy fa matoa velona iny ianao. Dia misy adidy, misy andraikitra apetraka ny Tompo aminao. Ny fitondranam-bavaka ny asany, fa indrindra ny fifanomezantsika tanana amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Na inona ry havana fikatoana ny fiangonana, na inona zava-tsarotra lalovan'izao tontolo izao tsarovy. Fa Andriamanitra sy ny fiangonana dia miasa mandrakariva. Ka izao, ianao, isika rehetra no antsoin'Andriamanitra miara-miasa aminy. Ary izany raha teo ny lohevitra izay bajintsika hoe mampiorina ny antson'ny Tompo. Samy manokatra ny sofina ry havako. Andre ny tenin'Andriamanitra, andre ny antson'ny Tompo, fa manana hevitra hiverina ny fiainanao, ny fiainako. Ny fiainantsika ny Tompo, indrindra fa ny fiainan'ny fiangonana, dia hevitra tonga fiadanana fahatsolosa. Eo tanterahan'ny Tompo amintsika tokoa ny fiadanany amin'izay rehetra tanterahantsika, na izay efa vitantsika ho an'ny Tompo sy ny fiangonana izany, na izay mbola ataontsika amin'ity anio ity izany, fa indrindra amin'izay mbola ataontsika amin'ny ho avy. Dia amin'ity anio ity moa hiavaka manokana ny fanatanterahantsia ny rakitra satria androso aty anoloana isika rehetra amin'ny fandaminan'ny diakona sy ny loholona moa izany. Ary ankoatra ny rakitra voalohany sy faharoa izay mahazatra antsika, dia misy ilay rakitra manokana fanaontsika ao anatin'ny fetim-bokatra. Dia tsarovy ry havako. Fanopaminy amin'ny mpifaliana ho tian'Andriamanitra. Samy manao arak'izay nitahin'ny Tompo azy. Fa ny fampiambonantsika ireny talenta nomen'Andriamanitra antsika ireny, izany no marika ny famalitsika ny antson'ny Tompo ary marika ny fahaveloman'ny finoantsika tsirairay avy. Ko dia miraso sy mampahery antsika rehetra ry havako. Fotoan-dehibe koa moa ry havana ny tahaka an'izao. Ary maro ny indray mandeha sataona ny tonga ato am-bavadin'ny tafo, na indroa noho ny amin'ny fandehanana any am-pielezana noho ny asa fivelomana maro samihafa. Ka dia mba manasa anao ry havako. Ianao izay vahiny tonga eto, na ianao izay zanakam-pielezana ihany koa tonga eto, na lavitra na akaiky, mba manasa anao mba hitsangana, fa aloha tsika mba hifankahita. Efa tsy fitany tsy afahantsika mifandray tanana, fa aloha mba hifankahita sika. Manasa anao hitsangana amin'ny toerana misy ianao ry havako. Eny fa misy maro ry havako. Andehantsika ry havana hitehaka mafy mba fiarabatsika reny havako reny. Tena fifaliana tokoa ho an'ny mpitandrina mivady, ny biraon'ny fiangonana, ny diakona sy ny loholona, ny mpandray ny fanasan'ny Tompo, ny sampana sy ny fikambanana rehetra ary ny kristianina rehetra eto amin'ny efizaika mambavadin'ny tafo. Izao fahatokavanareo izao, fifaliana tokoa anay. Dia miraso anareo indrindra izahay any amin'ny sehatra izay misy anareo, any amin'ny fiangonana ivavahanareo, any amin'ny asa mandraraha misy anareo, ny Tompo tokoa ny eo ambanareo mandrakariva. Fa izahay eto toerana dia tsy mananteny mivavaka ho anareo mandrakariva. Dia miraso ho tsara mandroso, ho tsara mivelona, ho tahin'ny Tompo ianareo. Afaka mipetraka sy rehetra. Noho ny fitahin'Andriamanitra ry havana dia misy mpanompony eto izay manatanteraka rakim-pisaorana. Misaora Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adonanao ny fitahin'ny rehetra. Misaotra an'Andriamanitra izahay, noho ny fahasoavana izay raisinay, tsy tapaka avy aminy, tsapanay fa tena tia, ary mitantana ny fiainanay izy. Ko manolotra rakim-pisaorana izahay 400,000 ariary, noho ny fahafahana fanadinina somatsara izay mitsinjara ho toy izao. Ny 200,000 ariary ho an'ny Mamre,
ny 100 000 ariary ho an'ny STA, ny 50 000 ariary ho an'ny pasteur Andriana Soalain, ny 50 000 ariary ho an'ny pasteur Anjaka. Mangataka vavaka amin'ny fitohizan'ny fianarana sy ny asa fivelomana, ary mangataka ny hira fa 420 ny fiarana fanampiny apetraka aminao. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko io ary zay rehetra atao anatiko io misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko aza misy adonanao ny fitahiany rehetra, misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fitantanany fiainako ary nahafahako fanadinana. Mangataka vavaka avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy mangataka ny hira faharoa manolotra vola iray hetsy ariary izay mitsinjara toy izao: ny 5 alina ariary ho an'ny mpitandrina ary ny 5 alina ariary ho an'ny antsa lamba vahadin'ny tafo. Ivavaka isika ry havana. Tompo tia anay eo, ataonay ahoana moa tsy mpisaotra anao, fa lehibe loatra ny fitantanao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny zanako ny fiangonanao, ka na ny avy lavitra, na ny akaiky, na ny toetoetoerana, na ny tany epita, dia nampiaonao zahay amin'izao anio zao. Ho tena vava iray sy sany iray tokoa hiaran-kalaza ny anaranao, koa misy saotra Tompo. Afaka mifanatry tava, afaka mifanotrona sy mifampahery amin'ireo asa izay napetraka ao amin'ny fiangonana. Fa misaotra anao koa izay Tompo amin'ity anio ity, ny amin'ireto mpanomponao izay nahatsiaro fanandray fitahiana avy aminao, ka nahazo fahasoavana na amin'ny fianarany zanika fampanadinana soamatsara, ny amin'izay toen'ny fianarana ihany koa sy ny asa fivelomana. Tompo Andriamanitra, ianao izay efa nitahan'ny fiangonanao, nitaha ireny mpanomponao ireny, ianao no mbola irinay ampatsiaro azy Tompo, fa mbola momba azy ireny mandraka ariva ianao, tsy amin'izao anio izao ihany, na amin'ity taona ity ihany, fa amin'ny androm-piainan'ny manontolo. Omba azy ianao na mitoetra, na mandeha izy ireo natao toerana, na ho any epita indrindra ihany koa. Ary mivavaka indrindra ihany koa izay Tompo, tsy ho azy ireo ihany, fa ho an'ny zanako ny fiangonanao rehetra, satria isa segondra izahay, dia mandray fahasoavana sy fitahiana avy aminao. Kampianariko izay rehetra Tompo hisaotra anao, araka ny talenta sy ny fahasoavana izay nomenao anay tsirairay avy indrindra, ny tsy hanadononay, ny saotra sy hanome voninahitra anao amin'ny fiaraha-mivavaka tahaka an'izao. Dia amin'ny anaranao ry Kristy Tomponay no hanoana izany mivavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ny hira fiarana fanampiny 420, ny andinin'ny voalohany sy ny hira faharoa, ny andinin'ny voalohany reo dia ataontsika ao anatin'ny fanatanterahana ny rakitra. Mandeha aloha zany ireo hira anankiroa reo, vao mifandimby ny antoko-pihira manatanteraka ny rakitra izany. Dia ny fanahy masina ry havana no hiasa amintsika rehetra. Azahoantsika manatanteraka izay rehetra tandrifetsika tamin'izay rehetra nambara teo, indrindra amin'ireo asa sy adidy izay apetraka ny Tompo amintsika indrindra amin'ity fetim-bokatra ity. Hira faharoa firana FFPM.
Bira ni atukubira. Let
Tsika fiangonana hitsangana hanolotra izao rakitra zao inatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika eo anatrehana. Vavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra Tompo raina io. Misaotra anao izay efa mbola afaka manolotra izao rakitra izao eo anatrehanao. Arena fananana izay nomenao anay ihany ireto, koa endro ankehitriny atolotra eo anao, koa raiso re ho fanatitra sisakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havako. Mialohany ifandimbiasan'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra mivavaka sy hamaky teny dia ataontsika ny hira voalahatra eny amin'ny fafana 820 ny 1 sy ny 9. Nandrenesantsika ny vakin'ny soratra masina dia andeha hiaraka mivavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misatranao izahay fa manana tombonandro andeha indray ny teninao, ko azavaon'ny fonay sy ny sainay ary fenoy ny fanainao masina ary izahay hahatakaranay ny hevi-dalina voarakitra ao amin'izany teninao izany, izay tena sarobidy aminay tokoa. Ny fanahinao masina no hialohanay. Ao ireo maka ny soratra masina, ao ny mpanomponao izao ny rainao hitondra ny hafatrao, ary indrindra izahay vahoakanao izay andefany ny teninao rehetra, ka tena ho tafapaka ao am-ponay ene izany, izay izay mandre ary ho fanitsinay ny lalanay ane izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka mamaky sy an'iteny soratra masina isika riavana. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis 12:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Genesis 12:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia rahana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary io Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahianao sy ahalehibe ny anaranao. Ary fitahiana tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soanao aho, fa hanozona izay manozona anao.
Ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama araka izay nolazainy Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny, sy Lota zana-dralahany mba nifananan'izy rehetra izay efa nariny sy ny olona izay efa azony tao arana. Dia niainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia tao an-kazo tery bitany More. Ary ny Kananita no tompony tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao no omeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy akany amin'ny tendrombohitra atsinanan'i Betel, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'i Betel, tao andrefany sy ny Ai tao atsinanany. Dia nanorina alitara teo koa ho an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny andalana ho any amin'ny tany atsimo. Lioka toko 5 andininy 720 ka hatramin'ny 230. Lioka toko 5 andininy 720 ka hatramin'ny 230. Ary rehefa afaka izany dia nanjely Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levy nipetraka teo am-pamorin-ketra, dia hoy izy taminy, manarahana. Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa izay niara-nipetraka nihindrana teo aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimononmonina tamin'ny mpianatry Jesosy ka nanao hoe, nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy hiantso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Ny epistily 2 ho an'ny Tesaloniana, toko 2 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Ny epistily 2 ho an'ny Tesaloniana, toko 2 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahala malala ny Tompo. Satria Andriamanitra efa nividy anareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoanany marina. Sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay ahazonareo ny voninahitry Jesosy Kristy tompontsika. Kotomera tsara rahalahy, ka azony ny fampianarana natolotra izay nampianarana anareo, na tamin'ny teninay, na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo anie sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ray masino. Eo am-pitsanganana ry havako ny itsenantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira 570 ny andiny voalohany sy ny andiny 7. Sanganan'ny fiangonana.
fanahy masina ny ariavako. Ilay fanahy izay iantso ireo mpino rehetra fahizay. Ary isan'izany ireo zoko be atsika eto amin'izao fiangonana izao. Iantso azy ireny amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Iantso ihany koa ireo apôstôly fahizay. Izany fanahin'i Kristy izany koa anie. No hiasa aty am-potsika rehetra. Na ho anareo izay any amin'ny isan-tokantrano izany. Na ho antsika rehetra ato an-tranon'Andriamanitra amin'ity anio ity. Dia tonga anao firenena lehibe aho, sady hitahanao, sy alehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Izany teny pahasoavana, teny mpitahiana, teny fanomezan-toky nataon'ny Tompoandriamanitra tamin'ny Abrahama izany ry havako. Ho tenin'Andriamanitra ifampahirizantsika amin'ity anio ity. Mba azahoantsika tsara nefa ry havako. Hoe tahaka ny ao anao marina moa, mila fian'izany antson'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Dia noho ny ity tantara iray ity. Re mandeha ny antso anjanany ty renim-pianakaviana. Ity zanany izay tena varianany lalao. Ny antso azy reny, anaka, avy ianao aty. Miantso anao dadabe, mandehana ho ny makany aminy. Dia nisy atsisatra teo ilay zazako. Ao anaty kilalao kosa izy ka. Antsonao izy. Dadabe koa amin'izany mbola lavitra ny misy azy. Dia hoe reniny taminy. Avy ny zanako ianao moa endry eo. Dana makany amin'ny dadabe fa dadabe koa any efa nilaza fa hanomofo baolina ilay tena tianao hono izy. Indro ny bisikiletatsika dia mandehany ianao. Nisy atsisatra teo ilay zaza fa tena tiany moa ny mofo baolina. Ary tena tiany tsy mitaingina bisikileta. Dia nandeha izy nakany amin'ny dadabe. Tataka an'izany koa ry havako. Na dia tsy tena mitovy tanteraka ary. Ilay dinidinika ny fanaovan'ny Tompoandriamanitra tamin'ny Abrahama. I Abrahama izay efa nono natao amin'ny tany izay misy azy. Kanefa antson'Andriamanitra izy. Hiala amin'izany mahazatra azy zany. Hiala amin'izany maharevo azy zany. Ho any amina toerana iray izay mbola tsy fantany akory. Na dia somary ny salasala ry Abrahama ry havana. Ny antso nataon'Andriamanitra taminy. Dia tena antso mpitiavana tokoa ka dia nandeha izy. No enono ny antson'Andriamanitra ary novaliany izany antso izany. Dia ilay antso mpitiavana. Antso mpitiavana izay miorina amin'ny fanomezan-toky. Antso mpitiavana miorina amin'ny fanomezan-toky. Io indrindra ny Tompoandriamanitra taminy manao hoe dia ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahanao, sy alehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Azo lava saritsaina ve ry havana ny fahasahiran'an-tsaina ny Abrahama. Lehilahy lehibe fa 570 taona. Azo lava saritsaina tsara hoe manahoana moa izany 570 taona izany fa raha amin'ny asa mandrara zany dia efa tonga amin'ny fitenena hoe sotro ronono. Efa mba milamindaminy. Mandamindamina ny fiainana izy. Manao izay mahafinaritra azy sisa no eritreretiny. Ao anatin'izany efa fandamindaminanao ny fiainanao izany. Izay heverinao fa tsy dia hoe hiakatra be loatra intsony fa dia mandroso manomboka mimidina tsikelikely azy amin'ny maha-olombelona. Ao anatin'izany fotoana izany no antson'Andriamanitra izy. Ary raha n'Andriamanitra mbola handeha hanao ezaka. Bebe koa no nefa vitany hatrandray sahiran-tsaina Abrahama. Nantson'Andriamanitra mantsy izy hiala amin'ny filaminan-tsaina. Ahoana moa ny filaminan-tsaina? Tsika rehefa nahazoazo taona iny dia mba faniritsika mihitsy dia aloha mba ilay tany-drazana ny hipetraka e. Dia aloha namboatra trano ilay tany-drazana e. Dia ao tranon'ny dada sy neny ndao velomina ny tranon'ny dada sy neny e. Izany mba ho an-tsaina rehefa mba nahazoazo taona. Tsy voatery nahazoazo taona ihany moa fa zavatra tsara anie izany. Zay zany mba hiverina filaminan-tsaina amin'ny maha-olombelona. Kanefa dia mikorotanin'Andriamanitra izany. Ela ho tranon'irainao io. Ela ho tany-razanao io. Ela ho taninao izay efa tena nandaninao vola be io nanajary azy. Fa mandehany ianao. Fa misy tany izay hitondrako ho anao. Rehavako malalo amin'ny tompo. Sarotra izany. Takanasy ianao ihany. Ela tany am-pandehanana rehetrarehetra any. Tonga aty am-bavahadin'ny tafo. Tafoana miara mivavaka etsika. Fa raha izao no misy amitenanao aza mivavaka ato am-bavahadin'ny tafo tsy nanao fa dia andao anao hivavaka ny Komoro. Sahiran-tsaina ianao Zao fe anao vao tonga ato tany-drazana zao anao miara mivavaka ato amin'ny fiangonana aby ve ndao hivavaka ny Komoro indray.
Fa tahaka an'izany mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa teo anatrehan'izany fahasalamantsainan'ny Abrahama zany dia nanome azy tokom-pitiavan'Andriamanitra. Aka mifanao amin'ireny fangataham-bodiondry ireny dia tsy maintsy mitaka mirazazavavy eo aloha ny tokom-pitiavana. Dia nanao tokom-pitiavana ny Tompon'Andriamanitra. Nanome toky azy ny tenin'Andriamanitra, nanome toky azy Andriamanitra, nanome azy teny fampanantenana tsy misy toa azy. Ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitanao sy alehibe ny anaranao. Teny pitahiana ve ry havana misy ohatr'izany? Izany tsy hafana fora vao mandray an'izany dia noho ny aminao dia ho lasa firenena lehibe. Mba samy mba kevikevika ny daholo. Tahaka izany teo Abrahama ry havana. Mafana ihany ny fonina dia teo raha misalasalana. Fa hoe lasa orainy ny firenena lehibe izy. Dia fantatsika tokoa ry havana fa i Abrahama dia lasa rainy ny firenena maro. Eo ihany ny Jiosy, fa eo koa ny firenena maro. Rainy ny mino rehetra manerana an'izao tontolo izao. Rainy ny fivavahana rehetra na ny Jodaisma na ny Silamo na ny Kristianina. Lasa rainy zany rehetrarehetra zany izy. Tena nataon'Andriamanitra tanteraka taminy tokoa la hoe ho firenena lehibe. Ary mbola ampiany Tompo ary hoe hitanao aho. Ny fitahiana izay ambaran'ny Tompo amin'eto dia zao hoe anana taranaka ianao. Ho maro ny taranakao na dia mbola tsy manana ianao ankehitriny. Ho maro ny taranakao. Ary tsy maro fe maro ihany. Fa sady ahery no atanjaka no arantsaina. Tsy hoe fanaindraindrana ny Jiosy moa ry havana. Fa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary azo antoka fa mandrakizay dia anisan'ny sangany koa izay antsoina hoe Jiosy zany manerana an'izao tontolo izao. Fa mila an'izany olona zany daholo naiza na hatrany amin'izay firenena milaza fa tena mandroso ara. Tsy maintsy manana anjara toerana ao ny Jiosy. Tahaka ny fisian'ny karana eto amintsika ohatra izay manana anjara toerana amin'ny toe-karena dia tahaka an'izany ny Jiosy manerana an'izao tontolo izao. Misy azy, rakotra azy, ary mitana toerana izy any amin'ny firenena rehetra izay misy azy. Zany hoe sady quantité zany, hoe amaro ny taranakao, no qualité ihany koa. Zany ny teny pitahiana sy fanomezan-toky nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Ka namaminy tokoa raha ny tao amin'ny oran'ny Kaldeanina, tao amin'ny tany razana, tao amin'ny trano rainy. Lehibe kosa zany fanomezan-toky men'ny Tompon'Andriamanitra zany. Roso ny lehilahy. Fa tsy vitan'izany, fa mbola niteny ihany ny Tompon'Andriamanitra anao hoe alehibe ny anaranao aho. Ina moa dika zany alehibe ny anaranao zany? Tsy ho afaka eo ambavan'ny olona ny anaranao. Napino kristianina izy, napino silamo izy, napino jodaisma izy, na mbola pino hafa koa izy, dia tsy ho afaka zay avy amin'ny Abrahama, samy mitanisan'ny Abrahama daholo ireny rehetra rehetra ireny. Zany ry havana nenitra le hoe alehibe ny anaranao. Anjary lasa lehilahy mahery Abrahama, lehilahy mahery azo itokina. Fa indrindra tokony itokina satria rainy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia avako malalo amin'ny Tompo. Raha tsika mahita eny amin'ny tambazotra-piarahamonina rehetra rehetra ireny, indray misy vaovao marina, indray misy tsy vaovao tsy marina, fa dia alefa ihany mba hampalaza hono hoe. Eto Abrahama anefa ry havana, dia mpanantenan'Andriamanitra. Tsy mila mandefa vaovao marina na vaovao tsy marina, fa ny Tompon'Andriamanitra mihitsy milaza azy fa tsy ho afaka ambavan'ny olona ary tsy ho adin'ny olona mandrakizay ny anaranao. Zany ry havana anisan'ny fanomezan-toky nomen'Andriamanitra azy. Tena fomban'Andriamanitra ny miantso ny olona mba hanompo azy sy hanome voninahitra azy. Ary tena fomban'Andriamanitra no manome tokom-pitiavana. Fa ny tokom-pitiavan'Andriamanitra tsy matahaka ilay tokom-pitiavan'ny zanak'olombelona. Dia andao hivady, dia rehefa mivady ankehitrika dia za tsy hanao an'izao tsony, tsy hanao an'izao tsony aho. Tonga mivady mbola io fa manao ihany. Tsy matahaka an'izany Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa miteny izy dia tena tanterahany tokoa izany. Ahatonga anao ho firenena lehibe aho, hitanao aho, alehibe ny anaranao aho. Tena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tokoa izany. Fomban'Andriamanitra zany ry havana ary Jesosy Kristy raha teo dia nanao an'izany izy. Raha ny tsara ny filazantsara isika teo amin'ny Lioka, iantso an'ireo mpianany Jesosy. Ary mbola ambaran'i Jesosy koa raha fa tsy avy antso ny marina izy, fa ny mpanota mba hibebaka. Dika zany dia zao ilay antso ny Tompon'Andriamanitra izay nitanterahan'i Jesosy Kristy dia mba tonga antsika tokoa anana fitahiana mihoatra lavitra noho izay nambara tamin'ny Abrahama eto. Ry havako malalo amin'ny Tompo, na krizy azo zao tontolo izao, na sahirana azo zao tontolo izao, indrindra ny amin'ny valana retina Covid-19 sy ny tohiny, izay mbola tsy fantatra, izay mbola ho tohiny ihany koa,
fa mazava ny tenin'Andriamanitra eto. Fa Andriamanitra na inona zavatra mitrango eto amin'izao tontolo izao, izay no arian'Andriamanitra raha teo zany, asan'ny tanan'Andriamanitra dia manome toky mandrakariva izay ary miantso antsika isan'andro san'andro. Fa misy iraka, misy asa, misy andraikitra sy adidi indrindra fijoroana vavolombelona andrasan'ny Tompoandriamanitra amintsika. Enkeo ry havana, ankatoavy ny antso ny Tompo. Ady indraindray ianao somary sahira tsy ny diavolo dia za be dia vitan'izany za izay mbola tanora kely ity, za be dia vitan'izany za efa antitra ity, na za be dia vitan za nge olona sahirana, za nge olona biasa tsy ry avako. Fomba n'Andriamanitra ny miantso. Ka izaho sy ianao isika fiangonana ihany koa dia isan'izany antsoan'Andriamanitra ekeo miantso fa manome toky ianao amin'ny Tompoandriamanitra. Krizy zao tontolo zao, sahirana zao tontolo zao, fa ianao nge ny toky men'Andriamanitra anao Yesu ka fa tsika ry amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko 9:20. Ao ny toko men'Andriamanitra anao. Manomboka amin'ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 9. Eo raha tsika mamaky mitsy. Ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina anao ao tanàna, ary ho tahina anao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiomponao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotry Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana iady aminao, ka lalany iray no ivoahany anatinanao, fa lalana fito kosa no antsihany alohanlohanao. Andidy ny fitahiano aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao, sy izay rehetra ataon'ny tananao, ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Goavan'izany, mafy ny ateraky ny valana retina ry havana, fa mbola lehibe lavitra noho izany. Ny fitahiana sy ny fanomezan-toko men'Andriamanitra anao, ko mahereza sy matanjaka. Aza matahotra na mivadi-po fa mombanao ny Tompoandriamanitsika amin'izay rehetra alehanao, amin'izay rehetra ataonao, atao voninahitra ny Tompo izany fa miantso ny Tompo ary miantso anao koa izy, tahaka ny ataony amin'ny Abrahama eto manao hoe dia ahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahanao sy alehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa ianao. Antso-pitiavana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ry havana, dia antso-pitiavana feno fanomezan-toky, fa antso-pitiavana indrindra ihany koa nefa manome andraikitra. Zany no ataon'ny Tompoandriamanitra aminy eto. Antso manome andraikitra. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny antso ry havana dia ny atonga ny Abrahama ho mpanompo mahatoky hahavita be amin'ny asa fanompoana. Tanjon'Andriamanitra rehefa miantso izy dia ny atonga atsika ho mpanompo mahatoky amin'ny teny, amin'ny asa, fa indrindra amin'izay iraka iantson'ny tompontsika. Lehilahy ny finoana tokoa ry havany Abrahama, ka dia nanaiky sy nankatao ny antso izy, ka na dia efa lehilahy lehibe 570 taona ary izy, na dia efa nanao zavatra tsara sy nanajary ny tanindrazany ary izy, dia nialany zany rehetrarehetra zany. Novaliny ny antso ny Tompo, nitsangana izy, niala izy, ka nandeha na tanteraka le antso ny Tompo. Dia tanteraka tokoa ry havana fa tena rainy mino tokoa i Abrahama, nasehony ny firony tamin'ny asa, ary lasa ohatra fakatahaka mihitsy ary izy, ary zany no natonga azy olona nitokian'Andriamanitra, ary olona tokony nitokiana indrindra ihany koa. Sao sy ianao ry havana, miantso anao ny Tompoandriamanitra, manome andraikitra antsika izy, ao anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena, indrindra atao anivon'ny fiangonana. Ao anatin'izany moa sika amin'ity anio teo anatin'ny fetim-bokatra, olona mahatokotokoa venao. Azony olona rehetra hitokisana tokoa venao. Rehefa eny tokoa vena laoko ny vavanao dia eny, ary rehefa tsy dia tsy. Fa zany no andrasan'Andriamanitra ry havana. Zany no tanjon'Andriamanitra rehefa miantso. Izany Andriamanitra rehefa miantso. Tsy hoe ny lehibe any ny antsono, fa isika tanora, ianareo koa rakisy, dia miantso Andriamanitra. Ary anisan'ny tanjon'Andriamanitra izay asehony amin'ny Abrahama eto, dia ny andraisan'ny fitahiana, fa tsy fitahiana ho azy ihany, fa ho fitahiana ho zarainy koa amin'ny hafa. Raha tsorona dia zao, ny ahatonga ny Abrahama ho loharanom-pitahiana ho an'ny hafa
miantson'Andriamanitra azy. Ary zay indrindra ilay teny fanomezan-toko manao eto hoe ary ho fitahiana tokoa ianao. Hafa mihitsy zany nitahian'Andriamanitra ny Abrahama zany. Efa nomen'Andriamanitra azy ny zavatra rehetrarehetra, nampalaitan'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra, manomboka any amin'ny zanaka ka hatrany amin'ny tany. Dia mafy arany ny alany dia nonenan'Andriamanitra zany avy eo riva eny, tsy manapataperaka fomba fitenitsika. Tany kely no ny alany, tany lehibe nomen'Andriamanitra azy. Momba ny vadiny ny ala-tany, lasa nanantanaka tahaka ny fasika sy tahaka ny kitanisy. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana. Rehefa nitahian'Andriamanitra izy dia nefa nambaran'Andriamanitra hoe io fitahiana nomeko anao io, tsy ho anao ihany io, fa ho zarainao amin'ny maro. Ary zay no mahatonga ny Abrahama rainy ny mino, rainy ny mpino rehetra, satria ilay fitahiana azo ny Abrahama dia lasa nisandrahaka ka nahazo ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao. Tao amin'i Jesosy Kristy ry havana no tena tanteraka zany fitahiana nampanaitaran'ny Abrahama zany. Fa rehefa nanolotra ny ainy Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, antatsaka ny rany izy, ilay rany Jesosy Kristy, ilay rany nanadio antsika, fa tsy nanadio antsika ihany, fa tapakila ho antsika, ahatonga antsika tokoa ahazo sy sitraka ilay teny fanomezan-toky, ka tsy ilay kanana novatan'ny Abrahama intsony novatantsika, fa ilay kanana vaovao dia ilay fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Zany ry havako ny tanjon'Andriamanitra rehefa miantso aho sy miantso anao izy. Azafatra mpamindra iraka, azafatra mpanilika iraka, fa rehefa irahan'Andriamanitra ianao dia tadidio zany fa tian'Andriamanitra ianao, oloranom-pitahiana any amin'izay rehetra alehanao. Zany no antso nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ianao kosa bao. Manahoana ny famarinao ny antson'ny Tompo ao tokantranonao ao? Lehilahy mahatoko ve ianao? Vehivavy mahatoko ve ianao? Zanaka mahatoko ve ianao? Sy azo otokiny. Fa rehefa miantso Andriamanitra dia maniry izy mba ho tena mahatoky ianao. Ry havako malalo amin'ny Tompo, zany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tsarofa ny tena mpino dia faly mandray, fa tsy faly mandray fitahiana ihany, fa faly mizary zany fitahiana zany. Farakaraky ny andraisana sy zarana ny fitahiana no mampitombo ny finoana, ary mahatonga antsika tokoa ho lehilahy, ho vehivavy, ho zanaka tena mahatoky an'Andriamanitra sy mahatoky amin'ny hafa, dia ho tanterahan'ny Tompo tokoa amintsika mahatoky tahaka an'izany. Dia tsodrano izay nambaran'i Jesosy, ary amin'ny filazantsara araka Matthieu 5:20, dia sokafantsika indray zay. Matthieu 5:20. Haitsika loatra io. Ndray ny andininy 7:20 ihany novakitsika. Matthieu 5:20 ka ny andininy 7:20. Zao ny voalaza zao. Ary ny tompo tanina, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, na antokotany kely ianao dia hitendreko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ry havako malalo amin'ny Tompo, teny pahasambarana ene zany. Ianao izay mahatsiaro sahirana amin'ny fiainanao andavanandro, ianao izay tena sahirana amin'ny fitsaboana sy amin'ny aretin'io, ianao izay mahatsiaro sahirana amin'ny fiainanao io, amin'ny tokantranonao, amin'ny asa fivelomanao, amin'ny fianaranao, amin'izay ho avinao, teny mpitahiana nomen'Andriamanitra anao eto. Fa raha tena mitoetra tokoa anao mahatoky sy azo itokisana, dia izay nambaran'Andriamanitra fa tsara, ho tahina tokoa anao, satria nahatoky tamin'ny kely, dia ho tenen'Andriamanitra mpanapaka ny be, ka hiditra amin'ny fifalian'ny Tompo Andriamanitra. Eto zany tsy misy hoe dia tahaka ny ahoana moa le fitahiana nomenao ny anangy kely Andriamanitra fa ny anana ny ngeza be, izy zany tokony ianao an'izao fa za tokony ianao ohatro tsy. Tsy zany ny andrasan'Andriamanitra aminao, tsy hanao kajy tahaka an'izany. Fa ny fahatsiarovanao fa nitahian'Andriamanitra ianao, ary nay nampiasa ny zary zany mba hanasoavana ny hafa sy hanasoavana ny mpiara-belona aminao. Havako malalo amin'ny Tompo, ilay fitiavana atao amin'Andriamanitra ny antsony any Abrahama, iantsony asa antsony ianao koa, dia arahan'izay teny fanomezan-toky sy fanomezam-panantenana fa anao zava-dehibe aminao Andriamanitra. Tsy tamin'ny Abrahama ihany Andriamanitra nanao zava-dehibe, fa amiko sy aminao koa izy teanao zava-dehibe. Amin'ny ty efitsy zay ke mampavady ny tafitra koa izy, teanao zava-dehibe ny Tompo Andriamanitra. Ny andrasan'ny Tompo amintsika dia zao, ny atonga antsika hiaina amaly ny antson'Andriamanitra, ka atonga antsika tokoa ho mahatoky amin'ny teny, fa indrindra amin'ny asa izay ataontsika. Atonga antsika tsy hamihina samy rery ny fitahiana omen'Andriamanitra antsika, ka hatsiaro fa
mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Antsika rehavana izao antson'Andriamanitra izao, atsika mba matin'ny tafo manokatra fitom-bokatra anio. Fotoana fitondrantsika mbavaka ny asan'Andriamanitra, fa fotoana ihany koa ifanomezantsika tanana amin'ny fitorianan'ny filazantsara sy asa maro izay miandry ny fiangonana. Ry avako malala amin'ny tompo, samy manao arak'izay ny tain'Andriamanitra atsika fanimpanome am-pifaliana no tian'Andriamanitra, ary tsaroa fa tsy miasa jamba rafozana isika. Fa le Andriamanitra miantso atsika dia manatrika ny fiainantsika izy, miara-dalana amintsika mandrakariva izy, ary manome antso-pitiavana antsika isan'andro isan'andro, tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama. Fa aminao koa ny anaovany an'izany ankehitriny manao hoe dia tonga anao firenena lehibe aho, sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fanofanahiny kosa ho aniko sy aminao sy amin'ny fiangonany, ampahery antsika, ahatonga antsika ho liana andre ny antso ny Tompo, andray sy ankatò, ary natateraka an'izany ka mba ho lehilahy, ho vehivavy, ho taranaka mahatokotoko amin'ny teny sy ny asa. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavaka isika fiangonana. Andriamanitra rainay tsara indrindra, indreny fifalianay raha nahandry ny afatra ho Andriamanitra. Tsy nafeninao taminay tokoa ny sitraponao, fa mbola nomenao anjara izahay dia ny teny fiainana azonay mijoro vavolombelona ho Andriamanitra. Misaotra indrindra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nitondra hafatra ho Andriamanitra taminay fiangonana, tamin'izany indrindra no nampaherezinao anay sady nitondranao ny hafatrao taminay tamin'ity anio ity. Fa ny antso-pitiavan'Andriamanitra ho ianao dia miorina fanomezan-toky, ary ny antso-pitiavan'Andriamanitra manome andraikitra. Andriamanitra tomponay, ianao dia tsy mitsahatra mampahery anay, manome ny teny fikasana ho Andriamanitra aminay tahaka ny Abrahama. Nefa indraindray izahay tsy miorina amin'izany teninao izany akory, indrindra raha misendra ady sarotra izahay dia mitady vahaolana hafa. Kanefa ianao Andriamanitra efa nampahery anay, ary efa nanome teny fikasana, teny pitahiana ho anay, ary efa nanome toky fa momba anay mandrakizay mandrakizay ianao, ary ataonao firenena lehibe tokoa aza moa izahay. Andriamanitra, ankoatr'izay dia manoloana ny andraikitra samy hafa nanendrenao anay eto amin'ny fiangonana, eny amin'ny sehatra samy hafa misy anay, dia indraindray izay manao atsirambina ireny, ary tsy mitoetra mahatoky amin'izany akory,
fa tamin'ity anio ty dia ampo anay ny afatra ao Andriamanitra mampitodika aminay indray ary mampiverina anay ao aminao Jesosy Kristy. Fa tokony toetra mahatoky mandrakizay izay mba hanananay anjara fiainana ao an-danitra. Ka tonga anay tokoa ilazaonao Jesosy aminay manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka amin'ny lehibe. Midira ny fifalian'ny tomponao. Saotra indrindra Andriamanitra. Ampoanay izany teninao izany. Fa ankehitriny Tompo, mitondra mambavaka izay ny fiainan'ny kristianina misy amin'ny zanaky ny fiangonana tsy tonga niatrika izao fanompo-pivavahana izao voka-dehibe ataon'ny fiangonana izao. Ianao Andriamanitra no hevitra azy ireny any tokantrano tsiraray avy, any amin'ny toerana misy azy ireny tsiraray avy. Ary ampitoero aminao Andriamanitra izy ireny hita fifaliana sy azo anao Jesosy Kristy. Mitondram-bavaka ny tsy salama, ireo malahelo, ireo kivy amin'izao fiainana izao izay indrindra fa ny zanaky ny fiangonana. Jereo izy ireny Jesosy. Ianao efa manome toky fa ny fiadananao no menao anay ary fiadananao no avelanao anay. Andriamanitra tomponay mitondram-bavaka izay indrindra amin'ity andro anio ity dia ny voka-dehibe tanteran'ny fiangonana. Andriamanitra ianao no ampahery ny birao-piangonana miaraka amin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina, ny dekona, ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana mba hihevitra mandrakariva ny fampandrosoana ny asanao, ahazona mijoro vavolombelona ao Andriamanitra. Sarotra ny asa tompo indrindra amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao, kanefa mahatoky izahay fa ianao Jesosy no miara-miasa amin'ny fiangonana ahavitana ny asanao Andriamanitra. Andriamanitra tomponay mitondram-bavaka izahay ny fiainan'ny ray aman-dren'ny mpitandrina mianakavy, ampaherezo ny mpanomponao ary me fifaliana eo ampananterahana ny asanao Andriamanitra. Hevero izy ireo Andriamanitra. Andriamanitra tompo mpanjakanay mitondram-bavaka izay ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao Andriamanitra no ametrahanay ny fotoana lehibe dia ny sinode lehibe tanterahana any Sambava amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Tompo, tena mianta aminao izahay mba hiasanao ireo mpanomponao samihafa, ny komity manatanteraka izany sady mihevitra izany. Satria kion-dalana lehibe anovana ny tantaran'ny fiangonana izany. Fa matoky izahay fa Andriamanitra hanatanteraka izany tokoa ianao mba azon'ny fiangonana miavao ary miavao isanandro ka azona ihany koa mijoro vavolombelona ao Andriamanitra. Tompo, jereo ny firenenay sy trano ny taninay mamindrafo amin'ny mpitondranay ianao. Jesosy, amakivaky ny herinandronay vaovao indray izay. Sitraka indrindra ny mametraka izany eo am-pelatananao masina. Amin'ny alalan'ny vavaka mangina ataon'ny fiangonana, koa mieno Andriamanitra. Sotra Tompo, fampiaino vavaka ianao. Eny, na dia tsy mitanisa ireo zavatra irinay, sangatanay izay dia efa mahalala ny hevitra iveranay anay ianao Andriamanitra. Andriamanitra Tompo, taio izay rehetra mahakasika ny fiainan'ny kristianina tsiraray avy, mba ho feno fijoroana vavolombelona ao Andriamanitra mandritry ny androm-piainany manontolo. Mivavaka ay Tompo, dia ampiambonina amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny any fanjakanao, atao any ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Eo any amin'ny anina saza ho anay, ary amelany eloko ay tahaka namelanay izay meloka taminay. Fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
Sotra ny tompontsika ry havako fa tanteraka izay fotoana tapany voalohany izay fandesika amarana tanteraka zao fampivavahana izao. Aorian'izao dia manasa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra hiara-iombona latabatra amin'ny tompo. Miampitsanganana ry havako malala no irahantsika ny hira 4:30 mialohan'ny tondran'ny mpanompon'Andriamanitra ny tsodrano ho atsika. Izao afaka tsodrano izao indrindra fa anareo zanak'isany izay anala fanadinana CPE anomboka amin'ny talata ho avy izao efa afaka isika. Misaotra aminao indrindra izay tompo noho ny amin'ny fahatotosany izao fiaraha-mivavaka izao, ny fanahinao tompo hitahiry aty anatinay ny antsonao mba azahoanay tokoa mamaly izany ka ho mahatoky tokoa izahay na hita toerana na ny am-pielezana na amin'ny alahady na amin'ny andavanandro. Vavaka manokana izay Jesosy an'ireto zanakay izay atrika fanadinana manomboka amin'ny talata ho avy izao. Ianao rehefa niantso azy ireo koa tompo hanana anjara amin'ny fitahianao. Ianao tokoa aneno ahalehibe ny anaran'izy ireo. Ampitombo ny fitahianao anatiny hanome azy toky mandrakariva fa eo anilany ianao na amin'ny fanatanterana ny fanadinana izany fa amin'ny hoaviny manontolo. Ka dia mba ho tanteraka ho azy ireo ny tompo ny tsodrano mpononina amin'ny anaranao. Iny ny tanteraka aminay rehetra ny tsodrano masina manao hoe hitahanao any ny tompoka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka hamindra fo aminao, nahatra ny tavany aminao any ny tompo ka hanome anao ny fiadanany. Amen. Tetraka ianareo efa afaka mangira izy. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.